avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Taom-baovao ny fiangonana sady ivon'ny fahadimapolo amby 100 taona anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra hovakiany, fanekena taloha, bokin'ny Salamo. Salamo faharoa amby 20 amby 100, hovakiana manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Faly raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao, ry Jerosalema, dianao Jerosalema, izay efa vita tahaka ny tanàna, efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena, dia ny firenen'i Jehovah. Lalàna amin'ny Israely izany, mba hisahatra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Mangatafy hiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina anie izay tianao, hiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana anie ho ao andapanao. Noho ny rahalahy sy ny namako manaovako hoe, hiadanana anie ho ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehovah Andriamantsika dia hitady izay ahatsaranao. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Efesosy. Efesianina 2:2, hovakiana manomboka amin'ny andininy 4:10. Fa Jesosy fihavanantsika, izay nahiray antsika rotono ka nandrava ny hevitry ny fitsarana, fatao amin'ny nofo no nandravana ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didina tao tandremana, mba hanakambany any antsika rotono ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana ary ampihavana antsika rotono
tena iray amin'Andriamanitra no ny azo fijaliana izay namono ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky. Fa izy no ananantsika rotonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpira fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka olona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ho faranana ao filazantsara masina araka ny Jaona. Jaona toko faharoa ho vakiana manomboka amin'ny 9:13. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary efa akaiky ny Paskin'i Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary tanteo ankianjan'ny tempoly ny nivarotr'omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay mipetraka teo. Dia nanao koto-piko fe izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo ankianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary narara ny vola amin'ny mpanakalo vola sady nazera ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny mivarotra ny voromailala: eto mivoaka reto zavatra reto, aza atao trano fivarotana ny tranony ray. Ary ny mpianany nahatsiaro fa voasoratra hoe: ny fireretako ny amin'ny tranonao no aharitrainary. Fa namalany Jiosy ka nanao taminy hoe: inona ny famantarana seronao aminay no manao zao zavatra izao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: raha vao ity tempoly ity ary amin'ny ateloana dia tsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy: enina amin'ny 70 taona izay no efa nanaovana ity tempoly ity, ka ianao va hatsangana azy amin'ny ateloana? Fa ny tena no tempoly no lazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroan'ny mpianany fa efa nilaza izany izy. Ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ary no nitao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, dia tamin'ny andro firaviravona maro no nino ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy natoky azy satria izy nahalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany nahalala izay atao ampon'ny olona. Masina ny tenin'ny Tompo. Raha io ny dera, ny laza, ny saotra no atolotra ianao irery, fa ianao ny tahiry sy nanazava ny fiangonanao nandritra izay 50 taona izay, ka velona trapo amin'izany izay ary afaka mankalaza izao taonjobily izao. Tompo, sady mampianatra ny teninao no mampatsiahy anay fa toerana mendrika ny voninahitra ao
ny fahalebiazanao, ny fahatsaranao no tokony tranonao. Reo seho lahatra zay ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao fa izahay mino anao dia mila mitady mandrakariva izay ahatsara hatrany izany tranonao izany. Tsy ho takatsaina efa izany sy izay sitrakao raha tsy eo ianao fanahy masina ameny hanazava hitaridalana anay vahoakanao ary koa omba ny mpitozy anambarany ny asa tianao ataonay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao sady tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen.